avy amin'ny hafatra izay nampitondrainy amin'ny mpamompony manome voninahitra an'i Jesosy isan'andro isika satria mbola nomeny fotoana ahafahantsika mihaino ny tenin'Andriamanitra maina dia manonona ny fiarabana feno fitiavana ao antsika rehetra dia tahiny tondrindry isika maina. Zavatra voaraiko tany ampetan-dranomasina dia izao hoe miantso zareo hoe tena mangidy be ozy izy zareo le tsy mandeha mivavaka fa mba teneno ozy izy ny olona fa raha mbola misy fotoana ahafahana mamonjy sekoly dia andao mihazakazaka mamonjy sekoly fa amin'ny fotoana tsy afaka hoe te hitomany ianao hoe aiza amin'ny fotoana tsy nandanako mivavaka hatramin'ny mikatona daholo ny fiangonana dia ohatran'ilay teny soratra masina mihitsy hoe hitady teny ny olona fa tsy hahita tsony amin'izany fotoana izany. Dia amin'izao fotoana izao dia efa hoe satrinay sisa misy an'io le direkta sekoly maraina io fa ao no miandry hoe ahoana fa ny any amin'ny fiangonana izany mandeha any am-piangonana dia manomboka midy ny fiangonana amin'izao fotoana hitenenantsika dia tena aminao hoe fotoana izao anararotanao ianona ny tenin'Andriamanitra. Mazotoa tena hoe mazotoa mamonjy sekoly, mazotoa tena hoe dia izany tenin'Andriamanitra satria amin'ny fotoana andeha hitady tenin'Andriamanitra amin'izay ianao mety efa tsy afaka tsony na tsy haiko fa zao izany zao zava-misy any ampitan-dranomasina miantso tany izay omaly dia tena hoe mitomany hoe tena malahelo androany izao fotoana fandraisana tsy afaka mandray satria tsy afaka tsy mahazo mivoaka ny trano fiangonana mikatona daholo fa tsy mahazo misokatra tsika nefany mbola omen'Andriamanitra fotoana mbola afaka mandeha mamonjy manao ny asan'Andriamanitra afaka mbola mamonjy sekoly dia nefany izao vaninandro antsika izao dia hoe any am-parany ihany ozy izy angatsika amin'ny fomba maro izany hoe rehefa akaiky ny amin'izao vanim-potoana fiavian Jesosy izao dia manomboka tsy te hihaino teny ny olona manomboka malaina ny olona mihaino ny tenin'Andriamanitra satria izay mihitsy voalaza ny tenin'Andriamanitra izay ilay sinina na ilay famantarana misy ny famantarana hoe any am-parany ihany angatsika amin'ny fomba maro ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe tsy te hihaino tenin'Andriamanitra malaina mihaino tenin'Andriamanitra fa te hiteny aminao androany hoe akasitraka anao indrindra Jesosy androany tonga mihaino any tenin'Andriamanitra mahakasika anao amen. Raisintsika ny Koritiana voalohany Koritiana voalohany toko voalohany dia ny 20 hatramin'ny faraka amin'ny 20 dia mivaky toy izao ny tena amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe aiza ny endry aiza ny mpanoratan-dalàna aiza ny mpiady-hevitra amin'izao tontolo izao tsy nampidian'Andriamanitra ho fahadalàna ve ny fahendren'izao tontolo izao fa satria na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra any fahendrena dia tsy mahatonga izao tontolo izao ahalalàn'Andriamanitra ka dia ny fahadalan'ny fitoronteny no sitrak'Andriamanitra amonjenan'izay mino amen. Jereo tsara izy ny baiboly teto hoe tsy mahatona tsy mahatonga ny fahendren'ny tany ahalalàn'Andriamanitra ny fahendrena ananany izany hoe raha misy olona mijoro amin'ny fahendren'ny maha-olona dia tsy mahatona azy ahalalàn'Andriamanitra izany fahendrena ananany izany. Misy fahendrena zao ananan'ny olona ohatra hoe kajy be kajikajy be eo amin'ny fiainana ty atao an'ity dia miran'ity dia fanahiana mitahotra ny ho avy sy ny sisa zany atao hoe fahendren'ny tany. Ny fahendren'ny tany nefa ozy izy ny baiboly tsy mahatona anao na tsy mahatonga anao ahalala ny fahendren'Andriamanitra izany hoe raha ohatra izany tsika ka miaina amin'ny fahendren'ny tany dia tsy afaka ahalala amin'ny fahendren'Andriamanitra mihitsiny. Zareo nge Jesosy nampianatra hoe raha misy mamely ny takolaka ao ankavanana izy dia meo azy koa ny ankavia dia ohatran'ny hoe ina koa izany fampianarana izany ohatran'ny hoe za ve efa fo dia mbola ampiana indray koa fa izany ny fahendren'Andriamanitra ohatran'ny hoe raha misy mikapoka anao ny talany dia ameo azy koa ny ilany fa sao dia mbola tsy afa-po izy dia ianao sary raha mijery an'izany dia koa tsy ve ako za kosa ve dia anaiky an'izany. Misy ary olona voatenena fotsiny hoe vonoka anao mbola tsy voakapoka akory fa vao miteny fotsiny hoe kapoka anao
tonga dia mametraka plainte de réserve ray polisy satria hoe ohatry no kapohanony ako. Alao mametraka plainte satria ahoana ny afantarana moa sao dia kapohany eo tokoa. Zany ny fahendren'ny tany. Fahendren'ny lanitra nefa ny tsy sisy Jesosy hoe raha misy mamely ny takolaka ao ankavia meo azy keo ny ilany. Rehefa mijery an'izany toetran'Andriamanitra zany tsika tonga dia ohatrany hoe tonga dia mangina mihitsy aloha. To dia inona moa zany ny ataoko satria zany aza ny fahendren'Andriamanitra. Ny fahendren'ny tany dia mifanohatra tanteraka amin'izay ka raha vao mijoro amin'ny fahendren'ny tany ny olona dia lasa voasakana izy lasa tsy mahalala ny fahendren'Andriamanitra. Amin'izao fotoana iainantsika izao dia hoe lasa ny vehivavy indray izao ny manana zo bebe kokoa, manan-jo ny vehivavy miteny ary hatramin'izay mihitsy moa eo amin'ny fiarahamonina dia raha ohatra ka misakafo ohatra izao dia vehivavy aloha namena voaloha fa tsy ny lehilahy. Dia nefa ny amin'ny baiboly nefa ny izany fa mametraka ny Abrahama ho ambony foana, mametraka ny lehilahy ho ambony foana. Lehilahy foana no mendrika ho hajaina satria hozy izy ny baiboly hoe lehilahy hozy izy tahaka ny Kristy lohan'ny fiangonana. Amen. Dia teny amintsika izany hoe tsika izany tena hoe mila miala amin'ilay fahendren'ny tany mihitsy. Ny fahendren'ny tany zao raha vao misy miteny dia tonga dia tokony valiana izany teny izany. Dia nefa ny amin'ny baiboly miteny fa nareo vehivavy manekeny vadinareo. Dia misy fotoana ianao ohatrany hoe te hamaly izany mazanga moana mihitsy izany teny izany. Fahendren'Andriamanitra miteny tsara mihitsy aloha. Dia eo ianao aloha dia mangina tsara eo ianao. Dia misy zavatra be dia be indray ohatrany tianao atao fahendren'ny tany kanefa ny fahendren'ny lanitra mipetraka tsara mihitsy aloha. Amen. Toy izantsika nge ny tenin'Andriamanitra teo adinganiny eo amin'ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20 dia mivaky teo izao ny tena amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ny fahadalan'Andriamanitra dia endry noho ny olona ary ny fahalemen'Andriamanitra mahery noho ny olona. Fa hevery ny fiantsonanareo rahalahy fa tsy firy ny olon-kendry araka ny nofo, tsy firy ny olona mahery, tsy firy no avorazana. Fa ny adala amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampamenatra ny endry ary malemy amin'izao tontolo izao no nofidian'Andriamanitra hampamenatra ny mahery. Amen. Izany hoe ao anatin'ny fahalemenao ohatrany hoe na dia ataon'ny olona tsinitsinina azy ianao dia mangina noho ny amin'ny feritreretanao an'Andriamanitra dia amin'iny Andriamanitra manome hery anao. Baiboly dia miteny any amin'ny ohabolanany hoe fa ny teny malefaka ozy mahatapa-taolana. Izany hoe misy taolana izany teny fotsiny malefaka ampitiavana ny tenenanao an'izany dia tapaka ilay taolana. Fa misy olona efa maka tsofa, efa maka antsilangy, efa maka inona fa mbola tsy tapaka ihany ilay izy. Kanefa nomen'Andriamanitra fahendrenany zanany hanana an'izany fahalemem-panahy izany dia tonga dia tapaka ho azy fotsiny ilay izy. Hitanao ilay izy. Izany hoe mila zany tsika tena hoe Jesosy misy zavatra atao amin'ny fiainako mila tena hovaina mihitsiny. Misy efa zavatra efa nanazaratsika antsika hatramin'izay ohatrany hoe ianao mbola vao ataoko hoe 20 taona ohatra dia efa nanzarina an'izay hoe zao dia sarotra be amintsika ny miala amin'ilay izy kanefa tsy mihitsy izay mety ho zioga ratsy rehetra raha ohatra ianao ka tsy malemy eo anatrehan'Andriamanitra. Amen. Ianao zao mety ilay zatra tonga dia manendrikendrik'olona ireny ohatra rehefa mahita hoe io mpamosavy hitsy izao, hitsy ry hitsy izao dia ireny izany mila alana aloha ireny. Mety hoe tena ianao ka io ny tena mpamosavy ka tsika tsy nampianarin'Andriamanitra mba hitsaratsara olona fa nampianarin'Andriamanitra tsika hivavaka ho an'ny olona. Amen. Izany ny atao hoe fahendren'Andriamanitra raha misy olona hitanao manao zavatra tsy mety dia mivavaka ianao. Vavaka ianao fa tsy hoe iny ianao dia tonga dia hiteniteny foana be an'ilay olona eo satria izay ny atao hoe fahendren'Andriamanitra. Araka ny teny vakitsika teo eo amin'ilay 5:20 teo hevery ozy izy ny fiantsonanareo rahalahy fa tsy firy ny olon-kendry araka ny nofo, tsy firy adala amin'izao tontolo izao no fidian'Andriamanitra hampamenatra ny endry. Misy fotoana ange ianao ohatry ny ataon'olona ohatry ny daly izany izay ny hoe adala amin'izao tontolo izao, adala amin'Andriamanitra
Zany hoe misy olona tena adalan'i Jesosy mihitsy reny aketo hoe irairaina fotsiny fa iainanao mihitsy reny za Jesosy tena adalanao mihitsy a tena misy ny ohatrany hoe misy fotoana tokony hoe hoantsika vehivavy zao tena hoe zany teny zany kosa raha ngahy tokony hovaliana fa tena tsy mety tsony zany a kanefany a vao misaina an'Andriamanitra fotsiny ianao hoe Jesosy a za nge adalanao e de tonga ianao de milefitra de mangina misy zavatra indray ohatrany tsy zakanao zany mavetsatra ao am-pony hoe maninona tsara hony fa maninona nataony an'izany fa vao misaina ianao Jesosy za nge adalanao tonga de misy fandeferana satria nge Mosesy misy fotoany Mosesy a tena hoe tena mampiteteny mihitsy hoe ty tena adala mihitsy eritrereto tsara hoe ny fanahy nomeny atao sorona ary matoa izy miteny izay tena any amin'Andriamanitra mihitsy asa vonoana reo zanak'Israely reo fa fantatro loatra ny fitiavanao andreo fa za vonoana allo za no vonoy any amin'ny boky ny fiainana ny anarako vonoana reo tena mba Andriamanitra sa mba ny teny hoe tsisy an'izany satria ozy izy Andriamanitra hoe tsy possible mihitsy zany Mosesy satria zao ny olona zay manao fahadalàna ihany no vonoana any amin'ny boky ny fiainana ny anarana ary tena ren'Andriamanitra hoe zany ka tena fahalemem-panahy mavita na de ny anolotra ny fanahy no an'ny hafa azy nefa ireo olona ireo de olona mitete foana be azy mihitsy asa raha tsaronao teo amoron'ny ranomasina hitona hitora-bato amin'ny Mosesy zany hoe reo vonona ny hamono azy kanefa zay tokoa le voalazan'ny Baiboly hoe ny tsara ao anatin'ny olona tsy mety tsara ao anatin'ny olona tsy mety mamofo ratsy mihitsy zany hoe na de efa anaovany zanak'Israely toetra ratsy azy Mosesy de tsy mety ratsy fanahy mihitsy fa mbola atolotra indray aloha fanahy Mosesy ahoana moa Andriamanitra tsy tena hoe tena aloha mihitsy rehefa miresaka aminao mahafaty raha vao mahita an'Andriamanitra direct fa ny Mosesy miorao zay satria Mosesy tena olona tokony efa hipetraka any an-danitra mihitsy satria zany ny toetran'ny olona any an-danitra feno an'izany fahalemem-panahy zany de andoaky antsika isaina zany hoe fahadalan'ny Mosesy teto ambonin'ny tany nefa nakasitrahan'Andriamanitra ao a-tokantrano ao impiry ianao mba tena maneho zany fakasitrahan'Andriamanitra zany mampiasa an'izany fahadalan'Andriamanitra zany satria ny fahadalan'Andriamanitra ny lalana hitantsika an'Andriamanitra tsy afaka hita amin'ny fahendren'Andriamanitra ny olona tsy miaina amin'izany fahadalan'Andriamanitra zany ny fahadalan'Andriamanitra de ohatran'izany toetra Mosesy zany eo izy tora-bato mbola izy indray mampahery zao kalma tsara daholo aloha fa zao hamonjy antsika Andriamanitra mangina daholo fa izy famonjena Andriamanitra mbola mitsangana foana ary zay mihitsy Andriamanitra izy tsy afaka mampiasa fitaovana maloto zany fa ny azy fitaovana madio foana ny ampiasainy manomboka androany meteza ianao fitaovana madio mety tena marina mety tena miteny ratsy ianao ny olona fa zao afaka hodinan-tseno zany manao zavatra tena hitanao mihitsy hoe tena tsy zaka mihitsy vadinao ohatra na ny zanako indraindray na ray aman-drenao fa zay manana an' Jesosy manana ny fanahy fa raha ohatra ianao ka mamaly ohatra hoe teny mahery zao vadinao de ianao mamaly de samy tsy manana ny fanahy zany fa zay mangina sy mampiasa ny sitrapon'Andriamanitra eo ny testa hitanao hoe saotra Jesosy fa velona tao amiko ny fanahinao ka zany olona maty fanahy zany olona tena efa miaina ny satatry ny lozan'ny fanjavonana zany satria tadio tsara fa rehefa tonga ny fanjavonana de ny fanahy masina koa lasa miaraka amin'ny olona fa tsy hoe fanahy masina mbola eto ihany fa ho an'izay olona tsy miakatra de tsisy fanahy masina tsony eo de eritrereto tsara fa be de be zany ny olona efa misitraka sahady ny tsy fiasa ny fanahy masina eo amin'ny fiainany de mila ianao tena manao tena isan'andro san'andro mihitsy zay mahatonga ny Davida miteny hoe ampianaro aho izy anisany androko raha vao ohatra ianao ka tafanaonao foana tapo verena aingana amin'Andriamanitra zay nahitana hoe mbola ao am-perinasa tsara ny fanahy masina fa raha ohatra ianao ka efa manao inona ny teny rena jerena ndraiky misy teny tonga ndray zao teneny Jesosy misy an'izao misy an'izao sy inona koa zany adalana be de mieritreritra tsara mihitsy aloha fa sao de efa misitraka an'ilay tsy fiasa amin'ny fanahy masina ntsony ozy izy ny Baiboly hoe ny fanahy masina ihany ny afaka mitondra antsika eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra
ka ninona zavatra tsy mitondra anao amin'ny fanatrehan'Andriamanitra, mieritrereta kely aloha. Avy amin'Andriamanitra ve zany? Inona Jesosy ny tena izy? Maninona ny kamo mandeha vavaka? Maninona tsy te hiaino ny tenin'Andriamanitra? Tsy diso ankehianao raha manao an'izany. Fa ny fahadisoana raha matory eo anatin'izany. Amilo anao tena mandiny tena tsara Jesosy reto ny hitako ohatrany tsy mety amiko. Misy fotoana ianao mila mijery ny tesiten'ny sainao, za ve tena mba tsara saina? Za ve tena olona tena adalan'i Jesosy sa olona le adalam-bola reny? Za ve tena le olona tena inona mihitsy aho zao iza marina moa ty za ty? Ahoana moa ny ahafantaranao an Jesosy hoe izy eo amin'ny fiainanao Andriamanitra? Ianao aza tsy fantatrao. Olona mpamalivaly vady ve? Olona tsy mpankatory ray aman-dreny ve? Olona mpitsaratsara olona izany isan'andro ianao rery ny mahafantatra an'izany dia Andriamanitra. Aza miandry olona hiteny ianao za fa vitsy ny olona hiteny ianao zany raha isy ianao zany ange ohatra tsy mety zany ataonao zany satria raha vao misy olona miteny ny fahaдаlan'ny olona na ny fahadisoan'ny olona dia indraindray iny olona iny tsy tia indrindra. Dia izay zavatra izay teny. Amen. Ao amin'ile fanjerevantsika teo dia izao hoe aza mitoky amin'izay fahendrenana nanao araky ny tany fa izao mandehana ndao tena toky tanteraka amin'Andriamanitra mba halala an'izany fahendren'Andriamanitra izany. Mila misaina an'izany isan'andro tsika hoe Jesosy inona ny fahendrenao? Aiza ho aiza, inona moa zany fahendrenao zany amin'izao zavatra ataoko izao ao anatin'ny dia ao anatin'izay ianao fomba fitezana mandiny tena tsara ianao hoe Jesosy tena fa maninona ny tia anankiray ity zao dia ny tena tafakomaly izay mianaka rehefa mivavaka isakariva moa dia miresaka eo ny ankizy dia miteny eo dia izao maninona no ozy izy le tomany be ilay zanako ramatoa dia natsaro an'ilay teny fikasana meny Jesosy anazy sy le hoe andray ozy izy izany fitiavan'i Jesosy za ozy izy ohatran'izao nefa ny Jesosy kay izany ozy izy dia tia anahy foana. Vavaka eo izay mianaka dia mitomany eo izy dia le ray moa zany amin'le hoe dia le vavy matomo zany tsy miteny fa dia za ozy izy saotran'i Jesosy fa tiany Jesosy izany ozy izy fantany hitany zao dia mampirisika anazy ay ozy izy tena hoe hitombo ao amin'i Jesosy dia ohatrany hoe lasa mianjerany amin'le kely daholo zany le li kely zao zany ianao kosa aloha dia tena zao dia reko mihitsy Andriamanitra ny tenana hoe manoloana ny zanakao tsy mahazo misy atao hoe tia tsinona vo avy any an-danitra vo fray dia hitantsika na dia amin'izany ary dia mila ianao tena manontany fanay masina mihitsy satria ndresany dia vao manana kely dia ahoana dada satria hoe io kosa vao manetin'Andriamanitra vao avy mitady vao zao vao tena hoe fray be zany hoe vao ana dia fa tena reko mihitsy Andriamanitra tao anatin'ilay vavaka ny teny hoe tovy daholo ireo ankizy ireo fa misy antony fotsiny ny anan'Andriamanitra dia eo zany le ilaran'ilay fahendren'Andriamanitra dia teo amin'izay zany nampaheran'izy evatra menadahakely hoe ianao tena zao misy zavatra nampatsahivon'i Jesosy ana daholo ny lalana ny rahana tamin'ilay zokiny sy le zavatra rehetrarehetra amin'ny sitrapon'Andriamanitra ny teneniny zareo misy fahendrena be dia be teo dia iny dia faly be daholo satria aika izany anaty ino tsika telo zany zao miesoneto aloha satria io aloha zany zao no tena ohatrany hoe io zany io zany zao tena hoe io foana aloha ohatrany izy zany tsy sirika mihitsy hoe kina moa zany zao nibedesana azy na njakana izy ara izay zavatra tenenina dia hatramin'izao ara dia tena hoe tonga dia zany zao tonga dia mipirina ary dia olona tsika sinao moa zany hoe dia atao ohatrana sahoana hita ny rehetrarehetra fa tena hoe dia rainy Jesosy fa Jesosy tena tsara Jesosy io misy fahendrena foana zany ka eritreretinao na izany ary dia tsy sitrapon'Andriamanitra raha samy zanaka hoe tia ny tena soavinao be fa reto zany ohatra tsisy izany intsony eo satria tia izany teo dia reto izany zao aloha milamina tsara ry aloha fa tsy nahitan'ny tompo fa tia aloha izany ny eto dia tena amintsika hoe misy fotoana ianao tena mila mangataka amin'ny fahendren'Andriamanitra na amin'ny zanakao na amin'ny vadinao ohatra hoe misy izao olona ohatrany hoe mieritreritra izy hoe mivadiny dia azo ny tenenana azy rehetrarehetra satria fahendren'ny tany eo anatiny miteny hoe ko tena ray aminao io kanefa
tsika vehivavy zany tena mila manaja ny vadintsika. Misy fotoana rehefa hiresaka amin'ny vadinao ianao ka hoe hangataka zavatra na misy zavatra tianao apetrak'izay, dia ny tena tsara, tena hoe vavaka tsara amin'Andriamanitra aloha, dia tena amin'izay ianao tena akasitrahan'Andriamanitra. Ary izao aza mba miteny izany hoe, aza mba malaina miteny izany hoe azafady fa diso raha nahasorenanao. Misy fotoana tsika mihevitra hoe za kosa nge ny teny hoe aza tambatra ny inona re zany e, nasaka ataoko an'ilay zavatra tsy azo tambatra ireny. Ohatra hoe zao hoe saribao ny andrahoina ao anaty vary ohatra, dia za kosa nefa mba miteny hoe saribao kosa hoe dia andrahoina ao anaty vary, dia tsy mety zany, tena tsy mety, tena tsy ekeko zany. Fa zao tena miena mihitsy zany, tena hoe olona hoentin'Andriamanitra, ay andrahoina ao anaty vary saribao eny ary. Ale zay zany zay afa zao misy fahendren zay aloha fa tsy fantako sao dia azo antsika andramana ihany hoe salao atao ivelany ny saribao asa raha mety aminao. Fa vao miteny ty vendrana aiza koa ny saribao ny fa tena namarina aza ny hevitrao ka miaro fanambaniana dia tsy ava-mitompo izay, tsy ava-mitompo izay. Fa tena mila ianao zany tena hoe raha io solo tena ny Jesosy ao dia alaivo sary an-tsaina hoe tonga Jesosy. Elia ary zao tiantsika be mihitsy. Elia zao tena faly mihitsy izy zao tena tian'olona be mihitsy satria za kosa ozy zany tena frevy, tena za ozy izy tena tsy ova mihitsy fa za ozy zao tena tiano. Tena ozy ohatrany hoe faly rehefa tian'olona. Aza mba hoisan'ilay olona inona koa ny rarahiako an'i Jesosy tena nahita fity tamin'ny olona sady nahita fity tamin'Andriamanitra. Ka raha matsiarotsiaro tena ianao izay tsy tia mivavah tsara mihitsy aloha. Tompo tena zao Jesosy inona ny ataoko mba hampahita fity anazy, zany mila mahita fity amin'ny olona, zany kory tsy hoe andeha hitady 19 any amin'ny olona. Fa sao dia mba misy zavatra kosa mety atao. Misy fotoana nge tsy ampozinao za zao misy fotoana tena misy olona miteny hoe tena marina izany tsy voatery ny olona alalany ao anatin'ny fonao hoe ka nihevitra tato anatin'ny foko ohatr'izao fa mifetsiko ivelany fotsiny ohatr'izao. Fa ny fisainako ahoana moa ny ahitan'ny olona izay any anatin'ny sainao any? Fa zao avoay fotsiny vokatry ny fanahy dia milamina tsika. Amen. Raha tohizantsika kely ny tenin'Andriamanitra vakiantsika teo Korinthiana 1:7 ny anaran'i Jesosy manao hoe fa avy aminy no nanaovana anareo ho ao amin'ny Kristy Jesosy izay nataon'Andriamanitra fahendrena sy fahamarinana, fahamasinana ary fanavotana ao antsika. Amen. Izany hoe raha Andriamanitra no raha vao amin'Andriamanitra tsika dia tian'Andriamanitra izy ihany no tafintsika. Amen. Tian'Andriamanitra zany hoe ao amin'ny rery, izy rery ihany ny reharehantsika. Raha misy voninahitra dia izy ihany. Izy ihany satria zanako sy ny asan'ny tanako ozy izy maninona oka ho adidiko ihany. Tsika izany tsy tokony hitady fanampiana avy any ivelany tiako tenena tsy hoe any an-dafy na any Etazonia izany eza fa ivelanao, ianao sy Andriamanitra. Ianao zany tokony hoe rehefa misy zavatra ilainao dia mila mibavaka aloha ianao. Inona ny nahadiso any Davida na ny Saolina. Efa nentin'ny pasteura teto izay zavatra izay fa révélation révélé moa misy izay ilay hoe tongava mamonjy fotoana foana mba mihitatra amin'ny fahalalanao. Amen. Zavatra hitako ihany koa rehefa nandeha izy rehefa tonga ny mpanompon'Andriamanitra rehefa tonga ny olona ny teny tamin'i Davida hoe atao inona moa ny anisa olona ireo efa mety tsara zao fa ataonao inona moa, atao mpanjaka inona moa. Io zay tsy izy izany fa dany isaova miteny mpanjaka. Ay ve dia tsy maintsy hoe ekena satria mpanjaka no miteny tsy miaina. Inona na voan'ny Petera lasa nisy fanenenana be tao anatiny rehefa niteny Jesosy dia tokony manaiky fotsiny fa tsy hoe tsy isy an'izany satria maninona izay ny tao anatin'ny sain'i Petera. Petera nieritreritra hoe za tsy hamaly an'i Jesosy izany, za tsy handazy izany, izay ny tao anatin'ny sainy nefa tsy fantany fa Andriamanitra nge malala no avy. Izay mahatonga ny zanaka hoe manajanona isy ny reninareo. Misy fotoana ny ireo ohatra teny ary ianao izany tao tsy mianatra desona mihitsy. Lenao nianatra tamin'ny alatsinainy ny teneninao dia lazainao hoe nareo tsy mahita mihitsy rehefa mianatra avy ianao miteny foana.
Fa maninona nefa raha tenena fotsiny hoe entiko vita. Klogy ilay izy. Fa mahatonga ilay izy mitatra, ianao mamaly foana. Dia mitatra ilay izy. Za zao isaky mahita anao dia tsy hitako mianatra lesona mihitsy anao fa na amin'ny telefona na amin'ny jerijery na ianao matoritory. Dia ahoana mihitsy moa izany ny ahitako za tsy ka izay tsy hitanao ny hitanao za zao efa haiko tsy jery daolina. Dia eo ianao dia miteny izay tianao teneny mamaly valy. Mamaly valy fiantsoana an'izany. Fa zao rehefa teny indray aman-dreninao ianao hoe za tsy mahita anao mianatra. Andraso fa rehefa manina nefa raha mba tsara fanahy e. Rehefa ilay hianatra iny mihitsy dia atsokony eny. Dia hitanao misy fiainana mahafinaritra ankeo anatin'ny sitrapon'Andriamanitra e. Fa tsika te hivoana amin'ilay fahendrena. Nena dia lasa manao resabe any am-pianarana any amin'izay. Nena dadanay sy mamanay, bainay sy bovinay tsy tiako mahedina mihitsy rehefa ilay hitanareo ilay vao miditra dia izao ny ataony. Mianatra sasy mianatra. Dia indraindray izay foana. Dia maninona sao dada sy neny ny fosafosaina any am-pianarana any? Tsy azoko mihitsy. Fa izao maninona rehefa hoe ay tsy hitaneny izany nanao révision teo. Raso fa rehefa manao dia atsoko mihitsy ny neny hoe neny eto ampanaovana révision mihitsy izao. Izany ny atao hoe zaza tsara fanahy. Amen. Hitanareo? Raha ohatra ka nitenen'Andriamanitra hoe nareo zanaka manajany ray sy ny reninareo dia izao midevoly tsy hampanaiky anao hanajany ray sy ny reninao izany. Dia mila ianao izany manohitra an'izay. Manohitra an'izay hoe Jesosy fa maninona izany devoly ny avelako ibaiko aho. Fa maninona tsy fanahyn'Andriamanitra maniraka ahy. Ka raha vao miteny ray aman-dreninao dia mila ianao mangina aloha hoe inona izany lazainy dada sy neny izany. Mety tsy mifanaraka amin'ny eritreritra ilay izy ohatrany tamin'ny Petera ny resaka tamin'ny Jesosy. Fa Petera ny seho endry loatra indray. Hiteny amin'ny Jesosy hoe non. Jesosy hoe no miteny dia maninona no ataonao izany? Tanareo ilay izy dia ohatr'izay koa mety hoe tsy Jesosy ny hitanao fa ny ray aman-dreninao atravers-n'ireo nefa ny ahitanao an' Jesosy. Raha Jesosy aloha no miteny neny kosa ve? Dada kosa ve? Hafa mihitsy izany Jesosy izany. Tsy afaka hitan' Jesosy aloha raha tsy manaiky an'ireo. Ireo ny ahitana Jesosy amin'izay dia ohatr'izay koa vehivavy. Misy fotoantsika misy zavatra tena tiantsika ahitana an'Andriamanitra mihoatra izay. Raha tsy manaiky an'io vadinao ianao mahitana Andriamanitra mihoatra amin'io vadinao io dia ao anatin'izay no ahitantsika hoe aika tena reko amin'izay Jesosy mikasika amin'ny fiainako. Misy olona nge mahafantatra ny tenin'Andriamanitra izy fa tsy mampiasa ny tenin'Andriamanitra. Iza ny tsy mahafantatra an'izany hoe nareo vehivavy manekevy vadinareo lehilahy tiavana. Za tena miteny aminao fa mbola tany am-pianarana sekoly tena dia efa haiko tsenjery izany. Fa oviana ny nanatanterahako an'izay, izay zao ny zavatra takian'Andriamanitra. Izany nampianarana any amin'ny sekoly lahy, ny sanaka mankatòa ray aman-dreny fa oviana ny nampiarako an'izay. Izay izany ny fanontaniana tokony mipetraka hoe Jesosy za mety haiko be ny mampianatra fa izao ahoana ny ampiarako an'izany zavatra izany. Ao amin'ny fiainana tokantrano tokony tena ovana amin'ilay drafitra ny ainana hatramin'izay mihitsiny. Izany hoe dada izany tokony mipetraka amin'ny plasy tena hoe tsy misy olona izany tokony hanohitra rehefa miteny ny rainy. Na vadiny io na zanany. Fa tokony tena mipetraka tsara amin'ny plasiny izany dada izany. Rehefa miteny dada hoe ndao tsy toeriny izay. Zay mbola manao devoir ary mahagaga ry zalahy rehefa tena hoe hivavaka amin'izay izay vao hoe hanao devoir dia ohatrany hoe misalasala izany ilay ray aman-dreny hoe izy anita devoir vavaka nefa tsy azonao kitakitanina ohatrany tsy naikena hoe ara-pao aikana fa makianatra ny ankizy. Fa indraindray mitarika eo mifanahy masina minimum mety eo amin'ny 40 minutes eo na ohatr'izay vao vita ny vavaka satria vavaka izany tsy atao hoe aingakaingana fa maky atao vitao aingana vavaka. Tsy azo atao izany ny vavaka. Eo amin'izay ry zalahy vao afaka mandeha kely ve fa maky anao devoir eo amin'ilay mifanojo amin'ilay fivavahana foana indraindray ilay fanaovana devoir. Dia izay mihitsy tsy azoko indraindray hoe ahoana mihitsy moa fa mila izany tsika tena hoe saina tsara hoe Jesosy matoa ianao ny teny hoe nareo zanaka mankatoava ny ray aman-dreninareo dia izao ny devoly izany tsy hampanaiky anao ankatoa izany. Dia ninona endrika rehetrarehetra mitady ohatrany hoe mitady hamalianao ny ray aman-dreninao izany dia tonga dia mananaingana fieritreretana hoe tena devoly izany. Mety miteny ianao izy hoe ianao tsy nampiry trano, ianao nefa nampirina.
dia afaka tsy miteny nge. Maninona nefa raha tsy miteny fotsiny dia mangina fotsiny dia izay fotsiny hoe ay. Alova rehefa apirina dia mody ataoko hoe ny aloha dia izay mihitsy. Ianao ianao zavatra tsy tiako aminao izy mivadiko ianao izy rehefa ohatra zao dia ohatra ataoko hoe tsy mampiry trano ianao tsy mba mampiry trano mihitsy. Ianao nefa mampirina fa rehefa tonga ilay ankizy dia tonga dia atsipitsipy zareo ny tapony dia ianao fa reraka mihitsy miteny anjareo hoe aprime dadanareo hoe tsy mazaka an'io korotana io dia iny ianao zany ka zah efa mampirina fa zanakao anaro dia taloha aloha tena ohatran'izay fa rehefa nisy fotoana tena le hoe hitanareo misy an'izay le hoe amadika ny pejy izay le tena hoe okizay okizay nge tsy hoe inona fa okizay tena hoe okizay le zavatra fataonao tsy mety rehetrarehetra dia zao zanga miteny tsy miteny hoe zanakao tenenina fa zao rehefa apiritrana teo zany ianao hoe afaka anadio ny tranontsika mihitsy dia atsoko ianao rehefa vita ay izy lasa izy mandeha any dia atsoko mihitsy rehefa vita tsara milamina tsara trano amin'ny dia avy amin'izay nefa vita tsy mila mitezana hoe fa nga tsy hitanao efa hitan'iny izayko. Misy zavatra zany izay le hoe fahendren'Andriamanitra. Misy zavatra hitondranao ny zavatra rehetrarehetra ataonao ho eto amin'ny fahendrena. Fa tia lehilahy tia monao tao tsisy fakasitrahana mihitsy. Ay zavena mampirina raha tsy mampirina na manao inona na manao lohanao sisa tsy mandeha amin'ny tany tsy hita mihitsy zany. Zany teninao zany tena teny masosotra be mihitsy ary vao mainka tena mampitsite hitafity be mihitsy. Fa afaka tsy miteny. Afaka mangina. Amen. Efa ela nisy fotoana nijoro vavolombelona zay zao efa le dia ohatran'ny nisy fotoana indray ohatran'ny teniteny indray dia rehefa mivavaka amin'izay zay dia misy fotoana manko nenay rehefa ohatran'ny hoe isan-kerinandro na ohatrany dia resaka eo daholo izay mianakavy dia samy miteny eo zany hoe nena tsy zakako na Danielara dia miteny hoe zao tsy zakako amin'ny dada ohatran'izao entoko izay tsy zakandry hitanao mba mila mihaino hafa koa ianao afaka ahitsy izy fa avela aloha izy hiteny ilaza an'izay lazainy eo dia rehefa avy eo izy ahitsy moramora eo ihany fa zara izy mba miteny dia tamin'ny viny nanao an'izay dia tsy miteny mihitsy zao dia zareo zany miteny ana daholo na pastera na rehetra to neny zao neny zany tena dady hiakatra isetroka hiakatra zany hoe tena way le ty ahoana mihitsy moa zany fa za moa zany tena ina fetretanrehetra azy reto anahy satria zany reko ihany le zavatra tenenindreo ohatrany tsy mandeha amin'ny jeloany fa dia miteny azy ity ny tenenina dia tsy miteny zany eo toerana eo zany dia pastera zany mamatandray mijerijery aza hitako ty ka hanangatra eto dia tsy miteny zany tena vavaka zany hoe Jesosy tena tingamba le hoe namadika amin'ny pejy tena mila hoe hatrany aloha zany ianao tefitefena hoe zao misy zavatra indraindray tena tsy eritreretinao tena hoe teny daholo neny zao ny tena Daniela zany neny mihitsy tena nitrikitrika be tena ny pastera zany hoe tsy efa hitako hoe mandahanka zao na tonga nenina anao an'izany za tsy miteny mihitsy fa tena nangina dia ozy izy fotsiny tamin'ireo zao zay zavatra rehetrarehetra nampalailanao reny dia fona aminareo neny fa zao zaho efa ela be no namela anareo tsy tetsondrareo zany fa nangina dia vita iny dia iny amin'izay dia neny manina eny sava tsara sava ve neny zany milamina tsara ve neny satria ohatra tsy normal hoe tia ve zany efa ela tsy maintsy miteny ty raha vao misy zavatra tsy rianina zay mihitsy nefa nendrasako hoe ahatsapahan'ny olona hoe tsy hoe mila 19 alohan'ny olona ianao fa rehefa hitan'ny olona ny fahatsara-panahinao voarain'Andriamanitra ho azy zany amen satria tsy amin'Andriamanitra dia faly be zany tato anatin'ny foko avy eo ary tonga dia le setroka zany mivadika glasy le izy satria tonga dia izy zavatra neny savatsara neny io nefa tsy marary savatsara neny anaovana dite mila tena tsisy tena savatsara mihitsy za tena milamina tsara tena tsisy ninina tsisy arakaraka tena tsisy tena tsisy tena marina
dia tena reko anatory ny alina vavaka tena nisy fihedanana tato anatiko hoe ndray Jesosy izany aika ianao hitanareo misy fiainana mahafinaritra be izay rehefa miala amin'ny mahazatra ianao misy fiainana fa misy olona ohatra tsy manao izay tianao na ohatra ny hoe nanao izay tena nampilailo anao dia tonga ianao dia ohatrany tezitra malahelo fa misy fotoana amin'izay izany ianao rehefa ohatra ny hoe tonga ianao dia mangina dia mbola mitoetra ho tsara foana ianao satria ny fahatsaranao anatinao ange tokony tsy azo ovaina jereo tsara ange Jesosy Jesosy zao trany sady sosy ny fahariseo no nanova ny fahatsarana tao anatiny fa mbola tsara foana izy na niteniteny foana ilay olona teo ankilany rehefa nimbona tamin'ny hazo fijaliana izy mbola nitoetra ho tsara foana Jesosy nataiza lehan'i Jesosy tsisy olona anankiray namadika amin'ny fahatsarany Jesosy hiova ratsy izany ka okitsika tsy hoe ka iry olona ry niteniteny foana dia mba niteniteny koa tsy tsara ianao izany ka izy ny nanomboka voalohany tsisy idirany amen fa mila ianao tena hoe Jesosy amin'ny fahatsaranao ato anatiko tsy azon'izaniza hovaina fa zao rehefa ianao ny tsara dia tsara foana ianao fa tsy hoe akory rehefa misy zavatra mitrango ohatrao dia entin'ny olona izany ny miovaova izany ohatra ny hoe température tareo ohatra hoe magatsitsika androa dia miakatrakatra 37 dia zao vavaka tao ilay anao tsy hiakatra 37 mihoatra mihitsy fa tonga dia anao hidikidina 36 37 mety tsara fa misy 40 tapoka atahorana ianao raha vao izay tonga dia atahorana hoe misy température be fa aleo hijanona foana na mafana ny andro na mangatsika ny andro na avy orana ny na aleo hijanona eo amin'ilay 37 eo foana eo izany ny sava eo dia ohatr'izay koa ny fiainam-panahinao ianao izany tsy mila hoe rehefa misy olona tsara fanahy aminao alleloia izany tena tiako Jesosy fa rehefa misy olona indray masiantsika aminao mamerakenina miakatra karanta ianao izany voan'ny anina ara-panahy tsara anao miresantsika fa ara-panahy fa sao dia matahotra indray ianao amen ka oka tena higardena amin'izay hoe 37 normal dia aleo hijanona 37 eo foana fa aza-piakarina aza-pidina aleo normal foana izay Jesosy izay tsisy zavatra nampiovany Jesosy mihitsiny fa tsy hoe tsy nahita trondro izy misy taona izy nitady tamin'ny Petera misy kaly ve noana Jesosy ke mba noana misy andra avy any aminareo ozy izy dia ozy izy zareo hay misy fa raha hoe tsisy dia hoe tezitra be Jesosy fa tsisy ony tsisy trondro rehefa izy izao amen fa misy tena hoe militsika tena manaraka izay tian'Andriamanitra ao amin'ny reriany ny reharehantsika satria izy ny nanao atsika izany hoe Kristy Jesosy reriany no mila ianarantsika ny fahendrena ao amin'ny Jesosy ihany ny fahendrena ny fahamarinana ny fahamasinana arak'ilay efa nivakiantsika teo fanavotana ao atsika izany hoe lasa miavinavina amin'Andriamanitra tsika raha vao tsy manao azo rehare ianao izany raha vao misy zavatra mitrango eo amin'ny fiainanao dia izao foana ny tena hoe Kristy foana ny reharehako Jesosy foana ny ianarako izy foana ihany ny fanavotana ao anahy Jesosy ihany ny anahy Jesosy hatrany amen dia izay ianao rehefa miaina amin'izay zavatra izay dia lasa hitan'Andriamanitra ndry izy tena tsy tafavoaka mihitsy raha vao tsy miaraka amiko ka noho izany za tsy maintsy miaraka amin'ny foana amen indro aho izy ny ten'Andriamanitra ombanareo mandrakariva mba raha-pahatonga fatapera zao tsy hoe ombanareo tsy indraindray na hoe tous les 2 jours na ohatrany fa isan'andro rehefa ilayntsika izay fomba an'Andriamanitra antsika izay dia momba antsika foana izy ohatran'izao ny fahendren'ny tany fahendren'ny tany dia tena zavatra tena mampime izao amin'ny Koritianina voalohany eo ihany efa ilay nijerevantsika teo Koritianina voalohany indray dia ataontsika eo amin'ny toko faharoa dia ny 14 dia vaky izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ny olona izay araka ny nofo ihany dia tsy mba mandray izay amin'ny fanahin'Andriamanitra fa fahadalana aminy izany satria tsy azony satria araka ny fanahy no hamantarana an'izany amen izany hoe ny olona araka ny nofo dia tsy afaka mandray zavatra ara-panahy mihitsiny satria tsy hain'izany ozy izy raha olona araka ny nofo izao dia zao tsy tafavoaka ara-panahy mihitsiny hitanareo zao Sara nanana ny fahendren'ny nofo izy dia ozy izy tamin'ny Abrahama hoe raha ilazaina fa hiteraka tsika ndao antsoina gara aloha ary ny zavatra tena enjany tsy nampifony ray segondra tena mpifony akory ilay zaza izany hoe
fahendren'ny tany zany a mahatonga nenina foana avany fahalalana an'Andriamanitra. Azonao saretsaina ve zany hoe mba niketriketriky iagara hoe isara hoe andao iagara miaraka amin'ny Abraham ndry a dia zao ny zavatra mitranga voateraka ny sasa dia tiampifoko zay ny condition eny ozy izy iagara satria fisainany tsy nieloavany sitrapon'Andriamanitra zavatra zay ka za teny amintsika eo tokantrano aza asiana fisainana tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mihitsy ao fa nenina foana ny eo ambadika io. Rehefa nandeha izy Sara dia zao lasa izy nandeha tany amin'ny agara any izy ny mila vonjy satria tsy tany amin'Andriamanitra izy ny nandeha fa tany amin'ny agara satria any ny fahendren'ny tany mety ve ndry ekeo fa za tsy maintsy manaiky dia zao voalatsaka ny sasa dia taopifoko dia amin'izay hitan'ny olona rehetrarehetra fa mananjanaka azao ny zavatra mitranga tsy tenempifony ny zaza vo mainka raha tena zioga ho azy ny fitsin'ny zaza. Azonareo lay izy izany natao hoe fahendren'ny tany. Ny fahendren'ny tany dia mitondra nenina ho anao foana rehefa tsy aloava ny fianarahadian'Andriamanitra. Jereo tsary Iamana tamin'ny Mordekay mba nasandratra Andriamanitra Iamana nefany tsy nanana ny fahendren'Andriamanitra fa fahendren'ny aja ndao vonoina. Inona moa ny kitikitianao izay olona ry ambaravarana ry? Hitanao io faratsitsaina ke mamotika tena zory reto andao tena hamadika amin'ny pejy. Aza manao ratsy saina izany tsony fa jereo tsara fa tsisy idirany mihitsy tsisy idirany Iamana sy Mordekay tsy mpiavana tsy mpifaninina fa zao io aitraitra tsy zaka io ka io tsy manaja tsy miaraba maninona anao raha mba miarabolo misy olona ohatr' izany tonga dia manambony tena fo za tsy miaraba an'ireny zany zandrikely re zandrikely zao no nampiakarin'Andriamanitra tany an-danitra dina indray zao no lazainao da ahoana indray zany zao zany raha ohatra zany indray zany nisy teo niakatra ny zokobe tontongy dia nidina indray zandrikely indray ka eo amin'Andriamanitra tsisy an'izany fa izay mahita aloha miaraba. Amen. Fa tsy mahalala fomba ny tsy miaraba ny mahita olona tsy miaraba tsotr'izao fotsiny mba mieritrereta ianao fa zany no navoan'ny Amana fa zao zandrikely indray zao nampiakarin'ny tompo dia inona indray zany zao no lazaina indray. Amen. Ka io tsisy idirany hoe ty mbola zandriko dia izy ny tokony miaraba voalohany ty raha matoa ty vadiko ty izy mila izao fa maninona raha mba fampiaina amin'ny fitiavana maninona raha mba mandray fitiavan'Andriamanitra dia fampizara amin'ny fitiavan'Andriamanitra dia maninona raha mba zany ny ainana. Amen. Maninona raha mba tsara fanahy fotsiny. Za zao misy fotoana mahita ny zoarela naina dia raha vao tsy miaraba anaty afibanao bazoran'ny mamaingana fa za zany tsy hiandry mihitsy ty zasy ty tena tsy miaraba mihitsy ino mondra ry ny zoarela zany na Daniela zany tsisy jere misy fotoana ry izy asaina miarabanao tsy mety izy anina miaraba ny taontaonto izy tsisy idirany hoe firy taona fa rehefa mba izy dia tao hoe pisy Daniela pisy Zoariela pisy Noa zanaky Pasteure Franco iny tena tsy malala fomba mihitsy taonany kely Noa kely iny. Hitanao aretina daholo zany aretina ny fiantsoana an'izany fa maninona nefa raha tsara saina be tsotro fotsiny hoe zao ty zasy ty efa lehibebe kosa aloha efa tonga saina ohatrany tsy aloha ampianariko fahalalam-pomba pisy tahiny Jesosy. Amen. Dia zay ilay izy zay satria ny fahendren'Andriamanitra tena fadalana eo amin'ny olona ka raha ohatra ianao zany ka tsy miaina n'izany fahendren'Andriamanitra zany dia zay be dia be zao ny ankizy kely mbola ataoko hoe zanako anina indraindray za foana miaraba voalohany sady tsy tezitra fa tsy mahita anahy tsinona dia domiko io zay pisy tsisy ninina mihitsy zany ato anatiko hoe nahita sa tsy zay fa misy fotoana kosa aloha tsy mahita ialako izay tsy hitako. Amen. Fa aza mitana an'izany hoe zao ny tokony ho izy ty pastera jao ty tokony miaraba anahy satria zanako sady zandriko. Amen. Zay ny fahendren'izay kosa aloha ny fahendren'ny tany tena mila kosa aloha izany ry fa fahendren'ny lanitra tsisy an'izany fa zao sika zao tsy maintsy mihaino ny Eli aloha za zao tena zay mihitsy hoe ianao tokony mihaino anazy satria ianao zanako fa zao mihaino anao ary za zao dia inona zany zao lazain'i Jesosy momba ny neny dia mihaino azy dia rehatra reny akoho kely reny hoe miandry an'ilay izy
aiza Jesosy io aike zany misy fotoana tena ampianarinao mihitsy hoe tsy hoe ianao foana akory ny rôle raha ianao raha ny zokiny na ny rainy na ohatr'izany fa misy fotoana ianao midiny tsara tsy te hiteny okala fa mbola reraka Elia s'il te plaît eo moa fa aza manao an'izany e ao fa vitanako gotela de zay tiany atao eo aloha satria za zany tsy afaka manery anazy ka aloha te toro be oko aloha fa reraka neny reraka rehefa avy eo any miresaka amineny reraka de anao zany ty koa zaza tsy azo tenenina reraka mihitsy ty za mangina tsara aloha satria izay le izy ka teteny aminao elao ny fahendren'ny tany andao hiditra ny fahendrena manaova tsara fanahy zany fahatsara-panahy zany toetra takiny zany le karatsika any an-danitra zany fahatsara-panahy zany fa aza mihevitra anao hiendry mihitsy zay kely izy rehefa manao an'izany ianao ka tena hoe tsy miraharaha ny hafa de mihevitra anao zany ianao ianao tena hiendry indrindra de eny aniny eny ianao de mody adala be eny ianao de nefa tena adala be amin'i Jesosy tena ozy izy Jesosy hoe hoadray ty adalany ty tena hoe Andriamanitra reto tena tiatsika izy amenna zareo tsara amana Mordekay fiarabana na tonga ny amana tsy nerabany Mordekay izay fiarabana taloha mantsy tsy manao hoe manao any amana manao ahoana tsy zany fa ny fiarabana zay ny dikany ka tsy nerabazy Mordekay irankitra be tamin'ny Mordekay izy hitanao indraindray zavatra kely tsisy dikany rehefa mandinika anazy eny misy fotoana moa zany anao tsy hoe malahelo ny zanany akory fa de tena hoe fiarabana fiarakarina fatiny zanaka ty tena ampoatraitra ratsy toetra ratsy diso toerana nanimba ny promotion nanimba ny zavatra rehetrarehetra zay efa natombok'Andriamanitra amen misy fotoana ke ohatran'izany zay ny fahendren'ny tany ny eritreritry amana hoe za zao efa tena akaiky ny mpanjaka haika ray minitra de miverina tary amin'ny tsisy dikany tery satria naninona tsy manana ny fahendren'Andriamanitra ka alohan'Andriamanitra Mordekay mpiany vavahady tsisy diploma nampiakarina teo amin'ny toerany toy izay manana ny fahendren'ny tany retsy sy lavanazy tsy mety ozy izy Andriamanitra tsy afaka olona voninahitra tsy mena voninahitra ny olona ohatran'izao fa ny olona manana ny fanetretenan'Andriamanitra manana ny fahendren'Andriamanitra na de tsy manana ny fahendren'ny tany ary zay ny ilaina ozy Jesosy ka satria hampianatra antsika fotoana faran'izao amen manana ianao amin'ny fahendren'Andriamanitra raha misy zavatra mety hoe mba hainao tokantrano ohatra vehivavy ianao mety hoe ianao no tena mahay no mivadinao milamina tsara mihitsy aloha fa ianao tsy vehivavy ianao tsy natao lohan'ny fiangonana fa ianao natao hoentina zay aloha zay zany tsy azon'izanizekarana mihitsy zay hoe za zao de hoe ty pastera angama eny ty ny haiko fa ny zavadrehetra napetrana any amin'ny pastera daholo na ny haiko ary amen satria tsy zany natao lohan'ny fiangonana fa i pastera natao lohan'ny fiangonana takan'i Kristy tsy za mihitsy ny natao ohatra ny Kristy fa pastera natao ohatra ny Kristy mila fantatsika izany fahamarinana izany andanantsika tsara hanao ny sitrapon'Andriamanitra fa hiamana teto tena hoe zavatra tsisy dikany tsy hoe nandeha namaky banky na nandeha nandravarava firenena de tratra tany na hoe nijangajanga fa fiarabana tsy vita na tonga azy tena hoe simba tanteraka amin'ny fiainany zany hoe toetra ratsy zany ny atao hoe fahendren'ny tany jereo tsara koa reto mpanolontsainy Dariosa mpanjaka reto mpanolontsaina de tena hoe nihevitra mihitsy hoe hitanareo ny zavatra ratsy rehetrarehetra elohavan'ny faratsiitsaina daholy Iamana zao tsy nerabain'ny Mordekay de nanomboka nakala Mordekay aloha de rehefa avy eo tezitra tamy de nitady zavatra zay andringanana azy olotsainy Dariosa be felonana ny Daniela zareo satria hoe ty Daniel ty koa mba miseho mivavaka sady mba akaikikaiky ny fomba mpanjaka doranga fahitadavana fika amin'nonany io de zao zavatra nitranga zay le nampiasa ny fahendren'ny tany zareo zao ny ataotsika dao ataon'izao ndao ketrehana zao aza miketriketrika tsorona vao fahendren'ny tany fa fahendren'ny lanitra ho eto amin'izay fa inona na voan'reto mpanolontsaina olona mipetraka tsara tamin'ny plasiny samy mpanotena zany alana makitsoteka zany mety hoe dondrona plus teta
Satria zao olona efa manana toerana, manaka efa tena hoe nanano toerana. Iza tsony moa neke kosa izy mpanjaka fa tena henao. Fa tiana hoe medala manimba tena amin'ny faratsitsaina. Inona zavatra nitranga teto? Rehefa niakatra le mpanjaka, dia zao lasa andao anao lalàna. Zay tsy mekoaka amin'ity zany. Eno izy mpanjaka koa tsy natian'le izy, mety zany. Fa zao izay fisaina ny tany nentin-drareo izay, nampidina azy tany lany liona tany an-davaka. Faratsitsaina rehetrarehetra tsy mitondra anao ho any amin'ny voninahitra zany. Izay mahatonga Jesosy miteny hoe tsy tian'ny olona malagelo izy amin'ny faratsitsaina nanan'ny olona. Amen. Jereo tsara teto fa olona efa samy mpanolo-tsaina, maninona zao raha samy nanaja ny toerany fotsiny. Ianao ke efa manana ny toerana tsara omen'Andriamanitra anao, dia manana raha mipetraka tsara fotsiny, dia maninona raha miaina tsara fotsiny, dia manao izay mahafinaritra, dia pisy tsara, dia mety tsara, dia samy mipetraka tsara, dia samy manaja ny fiainany, dia samy manaja ny Jesosy, dia maninona zao raha izany? Fa maninona raha misy olona foana tsy maintsy akalainao foana. Misy teny foana, vadinao ndrendrena ange mampalahelo, vadinao trano eny tsy tiana. Fa mpanana kankay ao, dia tsy mifanaja ao, dia mipetraka ao, dia inona mangina fa velomiko. Manome teny maratra, manome teny marary, manome teny ohatr'izany foana ny zavatra rivotra iainanao. Kanefa tadidio tsara fa ny fahendren'ny tany. Teto reto mpanolo-tsaina reto ny hevin-tena hoe vitany amin'ny Daniela. Amin'izay ny tena akaiky ny mpanjaka fa io foana koa ny tena loza sady tsy akaiky ny mpanjaka ny tsy nakaiky ny ankonany. Tena enjana. Izay mahatonga ny Baiboly miteny hoe ny fahendren'Andriamanitra ozy izy tsy azon'izao tontolo izao raisina, fa izay manana ny fanahin'Andriamanitra ihany manana azy. Ianao mieritevitra indrindray hoe zao ny ataoko dia mampety an'ity, zao ny ataoko dia mampety an'ity, fahendrenao izay fa tsy fahendren'Andriamanitra. Dia eritrereto tsara hoe mitondra nenina foana izay. Iagara ny resantsika teo, Sara sy Agara, tsy tonga teny am-pofony Sara akory ny zaza. Hamana sy Mordekay ny resantsika teo hatramin'ny taranany nanaraka daholo, fiarabana iray tsy vita. Fahatelo mpanolo-tsain'i Darius nandeha nitondra ny tena tany anaty liona maka sasatra tsara tsy mieritreritra ninona ny tairin-drangako. Vita ianao. Tena zany hoe mangina tena hoe joro reto dian'izany ianao miaraka amin'ny fanahin'Andriamanitra fa dia maninona zao ianao raha mipetraka, ianao zany zao vehivavy, izay no nanendrena anao, dia maninona nefa zao raha mipetraka tsara, ajao tsara ny vadinao, tiavy tsara izy, karakarao tsara izy, dia maninona raha miteny fahalemem-panahy ao an-tokantrano, fa tsy manana tsy mandrahona foana rehefa miteny dia ohatry ianao nge tsy lioany e, fa ianao nge maninona raha miteny am-pitiavana, fahalemem-panahy, ianao zao lehilahy, na any aminao zany ny baolina satria ianao ny Jesosy eo, ko Jesosy ny manam-pitiavana, dia maninona zao raha mba miresaka mpitiavana foana, mba miresaka mpitiavana tsara, manitsy fa manitsy am-pitiavana, misy nareo tena miteny izany fa misy teny ndray pasteura tsy mikitakita fa teny malefaka fa tena tonga dia mavesatra mitady paracetamol ianao miala eo, tena ozy hoe alokaly ilay tena tonga dia tena zao fotsiny zao fa tena tonga ianao aloha dia mialina aloha fa tsy mahina-kanina, dia ohatra amin'ny mavesatra izany lohanao, dia ohatran'ny hoe tena tsy vita amin'ny vavaka ve ity ry tompo, ohatra mila paracetamol ve zany amin'ny teny malefaka. Ary nefa ilay ataonanao akala ny vadinao fa tena tonga dia mitsofoka any anatin'ny ati-dohanao any, tena ozy tena marina izany. Amen. Fa ho an'ny lehilahy tonga eto vavaka tsara dia manana an'izany. Amen. Manana izany teny izany, teny malefaka feno fitiavana, tena tsisy fahakalana. Amin'ny Korinthiana faharoa ihany efa marana tsika fa aza taitra ianao. Amen. Korinthiana voaloha toko faharoa ny andininy fahavalo ka hatramin'ny fahasivy dia mivaky izao ny tena amin'ny Jesosy manao hoe ary tsy nisy nahalala izany na mpanapaka izao tontolo izao, fa raha nahalala izy dia tsy nombohany tamin'ny hazo fijaliana ny tompony voninahitra, fa araka amin'ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitan'ny maso ary tsy renesin'ny sofina nanitra taom-pon'ny olona na inona nefa namboarin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Amen. Izany hoe niza manana fahendreny izao tontolo izao tsy afaka hahalalana any am-pon'Andriamanitra izany. Fa ny olona manana ny fahendren'Andriamanitra ihany
ny afaka mahalala ny anempon'Andriamanitra izay ny manin'Andriamanitra ho azy. Raha fantatro izao tontolo izao izy ny fahendrena tao anatin'i Jesosy nomboana tamin'ny hazo fijaliana dia tsy nataony iny. Tsy nataony iny fa angamba nampiakariny tamin'ilay hazo ireny Jesosy dia hoe io e! Tsy nataony an'izany. Fa tsy fantan'ilay izy dia nanonao foana izy namono an'i Jesosy nefa tao ambadik'izay ny fahendren'Andriamanitra no mivoaka. Izany hoe anempon'Andriamanitra no hoe Jesosy no alefa ho fanavotana ho an'izao tontolo izao. Izao tontolo izao indray nieritreretra hoe aleo ty vonoina dia amin'izay tapitra ny tantarany. Hitanareo ilay izy tsy mitovy mihitsy ireo zavatra anankiroa ireo, fa raha fantany ozy izy ny Baiboly vakiantsika teo dia tsy nanombo an'i Kristy, tsy mivonono ny tompo voninahitra. Fa izany hoe tsy fantan'ilay izy dia nataon'ilay izy. Be dia be ny zavatra tsy fantatrao e. Izay nilazay pasteura tamin'ny pasteura tamin'iny herinandro iny hoe misy zavatra ozy izy tamin'ny zoma tsy hainy Davida koa. Fanotaka izy raha manisa an'izany e. Fa izao mivava tsara aloha ianao mba hanana fahendren'Andriamanitra. Fa rehefa manana ny fahendren'Andriamanitra ianao dia lasa mahalala ny anempon'Andriamanitra. Misy zavatra ozy izy Andriamanitra no manin'Andriamanitra ho an'izay tia azy. Tsy ho tanteraka eo amin'ny fiainan'ny olona tsy manana fahendren'Andriamanitra izany. Niza manana fahendrena faratapon'izao tontolo izao tsy afaka halala izay ompon'Andriamanitra ny olona izany. Na tena manam-pahaizana izany hoe kayafy izany tena olona tena nikoizana teo amin'ny tanàna. Fa izao diso nanaonao foana. Nanaonao foana be satria olona tsy tokony homboana no nomboany tamin'ny hazo fijaliana. Satria ny olona izao tontolo izao tsy afaka hiditra ny ampon'Andriamanitra izany. Fa ny olona manana ny fahendren'Andriamanitra ihany no afaka mamantatra ny anempon'Andriamanitra hoe Jesosy tsy azo vonoina izany. Amen. Misy zavatra mbola nahita nefany no manitra tao am-pony ho an'ny zanany izay tia azy, izany hoe tsy azony fahendren'ny tany raisiny ireo, fa ny olona manana ny fahendren'Andriamanitra ihany ny afaka ny mamaky ny ao am-pon'Andriamanitra. Tohizana indray eo amin'ny 10:10 ilay Korintianina teo, 1 Corinthiens 2 dia eo amin'ny 10:10 vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia isika no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy, fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na dia ny saina lalina n'Andriamanitra azy. Amen. Izany hoe ampatsiahivin'ny fanahy masina ianao rehefa manana ny fahendren'Andriamanitra. Izao ty izao ny zava-misy izao lasa izany ianao izay tsy tovozonao any am-pianarana izany zavatra izany. Izany indray tsy midika koa hoe aza mianatra ianao izay efa tokony ho fantatrao fa tsy averiko intsony. Fa izao ireo fantatra izany hoe anana ny fahendren'Andriamanitra izany. Amen. Mahalala ny fisainan'Andriamanitra kay ny fahendren'Andriamanitra. Misy fanontaniana tsy voavaha mihitsy raha tsy ny fahendren'Andriamanitra ny mamaky azy. Eo amin'ny 10:15 toy izantsika ihany. 10:15 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa ny olona araka ny fanahy kosa dia mahafantatra ny zavatra rehetra kanefa izy tsy fantarin'olona. Amen. Tsy mahalala tsy mifantatry ny olona izay zavatra atao anao. Fitahian'Andriamanitra ho anao tsisy nizaniza tsy hainy devoly mandrava an'izany. Tsy ravan'ny devoly izany satria tsy fantany. Satria mahafantatra ianao hoe misy zavatra mitranga ohatran'izao mila tokony ialana mihitsy satria manana fahendren'Andriamanitra, fa ianao kosa tsy fantarin'olona. Amen. Mahafantatra ny zavatra rehetra kanefa tsy fantarin'olona. Jereo Jesosy dia nandeha tamin'ny eo amin'ny 9:9 ray Sekoly indray mandeha. Efa nijerevantsika teo. Ary tsy nisy nahalala an'izany napanapaka izao tontolo izao, fa raha mahalala izy dia tsy nomboany tamin'ny hazo fijaliana ny tompony voninahitra. Jesosy manana an'izay hoe programa izay homboana amin'ny hazo fijaliana, izany hoe roteneniny foana, kanefa tsy tonga tany am-potsofin'ny izao tontolo izao mihitsy. Satria tsy nampahafantarina azy. Azonareo izy na niteny ary Jesosy dia tsy afaka mandray an'izany izao tontolo izao satria tsy manana ny fahendren'Andriamanitra, fa izay manana ny fahendren'Andriamanitra nefa mahalala hoe ty Jesosy ty tsy azo homboana amin'ny hazo fijaliana. Amen. Tsy mahalala izany ny mpanapaka na dia efa nitenenina ary izany. Fa raha nahalala izy dia tsy nomboany tamin'ny hazo fijaliana ny tompo voninahitra izy ny Baiboly teo. Misy fahatsarana ho avy mamiry tsy voatery ho fantatrizana izy eo amin'ny fiainanao, nefa tsy voaravana izaniza koa rehefa manana ny fahendren'Andriamanitra ianao. Efa nijerevantsika teo Mordekay, nisy voninahitra miafina tao am-pony Mordekay satria izao rehefa tojo paoriana izy vavaka nataony tsy hoe hozony Amana. Tsy sady resetany amin'ny adversera voninahitra, izany ny atao hoe fahendren'Andriamanitra.
tsy niteny iny olona iny mihitsy ny tena nanimba ny fiainanay iny tena ratsy iny tsy lany andro izy nijeren'izay amana sy ny tariny tany fa lany andro izy mifototra ny fifadikanina teo ampototry ny tongotr'Andriamanitra izany ny atao hoe fahendren'Andriamanitra dia nisy harena miafina tao anatin'ny Mordekay izay tsy hitan'izao tontolo izao tsy hitany amana fa raha hitany amana tsy nikitikitika Mordekay izy fa navelany ny andro vavady teo mandra-pahafatiny fa tsy fantatry amana hoe misy an'izay fahefan'izay tao anatiny dia izay no natonga ny amana nikitikitika azy dia izao ny zavatra nitranga le voninahitra niafina tao anatiny le fahendren'Andriamanitra raha tsy mivoaka ny toetra tsara tao anatin'ny Mordekay koa tsy mivoaka le fahendren'Andriamanitra amen aza mieritreritra ianao hoe hipetrapetra-potsiny amin'izao dia hivoaka ny fahendren'Andriamanitra non toko miteny vahiny mihitsy non fa zao Mordekay teto ratsy ohatrany hoe namela ny amana zany ratsy satria matoa izy namela tsy nasiany resaka tsony momba ny amana tsy ny rarahiny akory tsy ny koatiny akory hoe ty amana ty tena enjana ny loza faratapony azo an'io tsisy nijerevana izany fa ny zavatra nieritreretin'ny Mordekay dia zao hoe Jesosy aiza ny famonjena mila anao zay zao izany hoe mivoaka tao ambadiky ny toetra tsara nananan'izy sy Estera no ny voahan'ny famonjena sady mitondra azy niakatra ny dinga amin'ny promotion amen misy olona nge ohatrany hoe mbola tsy hanintsaniana izy aloha tsara saina be tena izy kosa aloha zay mety daholo zay anaovana azy izy raha miteny mihitsy hoe zanytray aloha pastera rehefa ilany Jesosy zay ilany Jesosy dia manaiky amin'ny ataonao fa zao tafity eo izy ataovy miakatra fa tonga dia anao ny teneny voalohany hoe mialatsiny aminao aloha fa tsy tena tsy manaraka izay teneninao zay dia inono zany tsy maninona fa mandiny tena kely ianao zany hoe za zany ange ahoana ary za zany fa ahoana atao tsy nitovy tamin'ny toetrako taloha ny toetrako ankehitriny amen tsary Mordekay tena hoe mivoaka foana ny toetra tsara na dia tao anatin'ny mafy ary tao anatin'ny mangina tsy nampiakatra apella tsy nampiakatra ninninina fa nampiakatra antso ny fahendren'Andriamanitra tany ampototry ny sofin'Andriamanitra izay tsy hainizaniza omeny io satria nofy natonga an'io tany am-panjaka naseho amin'ny baiboly mihitsy hoe tsy hoe vadiny Estera akory tsy hoe Estera akory ny tena mpanapaka ao amin'ny lapa dia hoe ekena fangatahanao renina tsisy idirany fa Andriamanitra mihitsy ny mpanjaka hoe mifoaza amin'izay mitoromasonao fa ela loatra raha torianao zay dia retsoreto misy antsoina hoe ohatrohatrao azontsika tsara angamba mitantara iny ka teteny aminao aza miaina amin'ny fahendren'ny tany zany toy izy antsika eo amin'ny andininy fahenina ambin'ny folo enina ambin'ny folo indray dia izao miteny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa iza ny nahafantatra ny sain'ny Tompo mba hampianatra azy fa izay manana ny sain'i Kristy amen manana ny fisainan'Andriamanitra manana ny fisainan'Andriamanitra ny fahendren'Andriamanitra zao dia ohatran'izao hoe matory Lazarosy fa tsy maty izy Lazarosy nefa efa maty raha hitany tena hoe ny olona mahafantatra ny sain'Andriamanitra dia izao tonga dia mahafantatra fa tsy maty izany amen ny olona manana ny fahendren'Andriamanitra vao mahita olona be dia be mivory-tsomby 10,000 ahonena ny olona fa meo koa misy ary ianao ary olona miaraka aminao miara-dalana aminao ray rody tsy menao bombo ray akory tsy manana fahendren'Andriamanitra zany nefa izy manana opportunité fa manana fahasoavana izy afaka mividy ho an'ilay olona fa zao zany ny asako ialahy mihinana dana miasa ty fa zao Jesosy Kristy nanana ny fahendren'Andriamanitra dia zao vao mahita ny olona tsomby 10,000 tsy nangataka ianao ve dia mahalala hoe sahirana daholo ireo olona 10,000 be zao kendresahany dia tena tapaka be daholo ve mety tsy tapaka ireo tsisy idirany toe-pananana nanan'ny olona fa nitoetra ny zanak'Andriamanitra mihitsy tonga dia mahafantatra hoe ndry ahonena ny olona ozy izy atenona izay ny teto amiko mbola tsy mividy sakafo mihitsiny fa zao amena sakafo ny olona izany ny fahendren'Andriamanitra olona tsy omby 10,000 tsy maka relevé bancaire izy aloha amin'io raha misy maka ny lambanao ozy izy meo azy koa ny akanjonao izany ny atao hoe fahendren'Andriamanitra tsy mampaninona anao izay ataon'ny olona aminao
Panalay ny lambanao tsy manina fa mety tsy manana izy matoa nakaniny meo anankiray dia amizay tsy mangalatra intsony manaraka. Zany ny atao hoe fahendren'Andriamanitra. Jerevy ny fahendren'Andriamanitra tamin'i Jesosy. Andriamanitra tsy nanana fa tsy Jesosy Kristy tompo izy. Fa zao nataony sakrifisy Jesosy le tokana nananany mba izy Jesosy kely be dia be sasany. Amen. Karaha te hitombo aiza mizara. Zany ny fahendren'Andriamanitra. Natao sakrifisy Jesosy. Alefako Jesosy ozy izy mba ho voavonjy ny olona rehetra. Fa raha Jesosy rery ny tazomiko ato an-dranotra malalaka be ato. Alao alefa Jesosy aloha dia amin'izay fotoana izay natao latokana Jesosy dia izao ny zavatra nitranga. Tonga Jesosy be dia zasy ianao zao Jesosy kely mandehandeha daholo. Noho ny amin'iny sakrifisin'i Jesosy. Zany ny atao hoe fahendren'Andriamanitra. Endry loatra Andriamanitra nandefa an'i Jesosy. Narary izy nandefa ny zanany fa zao nahita zanaka be dia be izy zao. Tsisy fitiavan-tena ao anatiny. Tsisy fankalana fa fitiavana foana. Amen. Teny aminao tadiavy izany fahendren'Andriamanitra izany. Aza hoe ndao hitady fahendrenana karena tsy izay indray ny resaka androany aloha, tsy Solomona androany aloha. Fa fahendren'Andriamanitra androany ny resahantsika. Manana izany fahendren'Andriamanitra izany. Ninona zavatra tsy mitondra anao any amin'ny fahendren'Andriamanitra raha mifanandrify amin'ireo ohatra ireo, mamadia pejy aingana. Avadio aingana amin'ny pejy fa izay ingana simba ny olona be dia be. Zavatra kely tsisy dikany so anao mihevitra hoe zavatra ngeza be. Kely ihany. Ary izay mahatonga Baiboly miteny hoe tsy afaka ianao sisa ambara-pandonao amin'ny farafety farany. Inona izany farafety farany izany? Atsasaka fotsim-bary. Ai-dratsy izany farafety farany izany. Io ianao tsy afaka izany tsika. Aleo tsy fampianatra diso eto, tsy mandova lanitra izany. Resa be daholo ka atao fa ny ankoatr'izay tsisy ankoatra ny fanaovana sitrapon'Andriamanitra. Amen. Mila tsika mijoro tsara miaraka andro farany izao. Andro farany izao fa miseho daholo mifambara rehetra. Any ampitan-dranomasina izao efa tsy misy miditra ny mpiangonana tsony daholo amin'izay ny olona. Zao voanoana daholo miantso tena marary izay marary inona? Marary te heniteny. Te hanatrika ny direkta hafa mihitsy izany hoe direkta ohatra tsika tsy ianao androany izao. Amen. Eo amin'izay vao mitsakotsako amin'izay. Dia sainao ane soa ihany ianao fa mbola tonga foana mamonjy sekoly. Fa sainao ane amin'ny fotoana ilanao azy amin'izay tsisy tsony. Ianao afaka be nefa fa tsy mahazo mandeha fotsiny. Misy zavatra tsy ampy ao anatinao. Tanao ilay mangateta be te hisotro rano ireny ka na misy jus ary tsy afaka ny jus ilay izy. Fa vao maika ary ianao ohatra misalebolebo izany raha jus. Fa misy rano izay. Rano foana. Tongava foana mamonjy sekoly fa netsy Frantsa. Olo ny fivavahana rehetra. Mieto amintsika nefa mbola dabiraraka izy mandraka androany. Dia teny aminao hoe tongava mamonjy sekoly. Izay daholo izay miresaka rehetrarehetra miresaka antsika. Teneno ny olona mamonjy sekoly. Teneno ny olona ampahiresy ny olona efa mitory-teny ianao ireo mivady dia teneno ny olona tongava mamonjy sekoly fa aza mionona amin'io direct tongava. Dia kakabe izao hoe ahoana tsara. Izay ilay izy. Tanao misy zavatra atao raha vao misy zavatra ataonao ka mivoana amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia jereo fa nenina foana iny rehefa avy eo. Manenina foana ianao rehefa avy eo. Fa ho an'ny olona tonga foana izao. Tonga izy dia mifaly mijanona any an-tranony. Jesosy eto amin'izay izany ny amboarako an'ilay zavatra rehetrarehetra ilay niainako ireny. Izao tsy inona ny sitraponao fa ho an'ny tsy tonga mihitsy. Manaitaina ianao. Tena piripiry izay sekoly. Fa tsy nahita Alarobia misy. Eny fa na dia Zoma io raha mbola ataoko hoe manaraka direct izay e. Ho avy ny fotoana tsisy tsony. Fa voalaza amin'ny Baiboly daholo izao zavatra iainantsika izao e. Mila mailo. Mila mailo ianao. Amen. Tahin'ny tompontsika ndao tsika hitsangana hitehaka ny raisantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra. Asa raha toa fisaorana mankasitrahan'Andriamanitra fa tonga teto ianao nitarihana mbola nisy fotoana mbola tonga saina mbola afaka namaly izay etaeta sy antso izay omeo voninahitr'Andriamanitra. Tsy mampaninona mety mbola tsy any amin'ilay nofinao ny fitiana tokantranonao fa tsy any ianao vao hisotra fa ao anatin'ny korotana be androany io mihitsy ny tian'Andriamanitra hisotra ianao handray an'ilay teny androany. Inona izao ny teny androany? Miverena ao amin'ny fahendren'Andriamanitra. Miverena ao amin'ny fahendren'ny lanitra. Asa raha tantaranao dia misaora azy. Misaotra ray amin'ny anaran'i Jesosy.
apatsivinao sy averinao zay ny fahamarinany teninao, misaotra ny amin'ny teny ny fanatrehanao ny farahanao zay miasa, misaotra fa mbola eto ny sekoly mbola eto ianao mbola omenao ny fivoriana fa any mianatra tsy tary zay. Mankasitraka ray menaran Jesosy ny amin'ny fotoanandro maraina, misaotra fa napatsivinao tokoa nao ny anananay ny sainao dia ny sain'ny Kristy ahafany mamakivaky fiainana. Tsy izy sainay sy eritreretinay, mamita teny zay raha ny sainay sy ny herinay sy ny fomba n'izao tontolo izao, satria ianao dia efa mampitandrina araka ny fahamarinana ny teninao fa tsy misy fahamarinana ankoatra ny teninao. Misaotra fa andro maraina Tompo dia mandalo eto amin'ny vohitry ny teny ny fiainanay, misitraka ny fantsiana, ny fampaherezana, fanamboarana, mandray fandraisan-dahatra, mivadika finoana zay rehetra nambaranao teto indray raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Mankasitraka sy misaotra anao zay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Menaran'i Jesosy. Amen. Iamana zao ny eritreritra hoe ho amboariko ny azo ataoko avy tsara, antony eo Mordekay tonga dia milamina amin'ny fiainako bekoaka amiko dao ny olona rehetra, tsisy an'ilay rangahy anankiray maningana io maningana io mihitsy ny soroko. Rehefa nandeha le fiainana dia tsy izay le nitranga. Ianao ve tsy mareo marika ohatr'izay ny fiainana, tsy le eritreretinao no nitranga. Boariko avady dia ataoko makatako dia aveo ataonao le izy dia ianao ihany fo. Ohatra le tenenino ary le baibolika zany tsy hoe lany lamody fa mbola mandraka androany dia mbola maneho marina foana hoe nenina tsy zaka ny vokatry ny fahendren'ny tany. Zareo fa novonono zareo Jesosy. Inona ny tanjony? Taperina any io doktrine io vonoana any io secte io olona miseho manala ny olona amin'ny judaïsme fa rehefa maty Jesosy dia tsy izay no nitranga. Tsy hoe maty Jesosy fa resy ny fahafatesana. Janona ny judaïsme zay vao nanomboka ny kristianisme. Tanao le tsy any amin'le eritreretin'ny ratsy fanahy amin'ny fahendren'ny tany no mitranga. Ianao tsy ratsy fanahy. Ratsy fanahy ianao raha vao mandeha amin'ny fahendren'ny tany tiako tenenina zany dia aza mijanona eo raisao fahendren'ny lanitra. Zavatra hafa mihitsy ny ampianarana an'Andriamanitra. Tsy ohatran'ilay mahazatra ny olona, aza mihaino tolotsain'ny olona, mihaino an'Andriamanitra. Za zao nanomboka omaly hariva tsy mijery vaovao intsony mihitsy. Tiako manakotana finoana eo tsy. Sireo zany tsy mijery finoana. Zay tenen'ny vaovao dia tany fa vaovao any lanitra zao ny arahako andro maraina fahendren'ny lanitra. Ianao tsy Amana, ianao Mordekay. Amen. Ianao tsy Kayafa fa ianao Jesosy. Ianao tsy le mpanolontsaina be fialonana fa ianao Daniel. Tena kaikinao fa mila fahendren'ny lanitra hoe. Aza raisina fotsiny hoe fa hampiaro hoe. Alleluia. Mba hita tokantranotsika tsirairay avy reto anjakan'ny fahendren'ny lanitra. Amen. Miomana fa hamaly Andriamanitra. Miomana fa hiseho Andriamanitra. Miomana fa hanotrina izy. Efa eo mpikarakarana amin'ny fiainatokatrannao izy. Ianao mety mahita amin'ny fiainatokatrano hoe tsy zavatra miova fa manomba misaotra amin'izay. Ianareo ve ilay teny mpanompon'Andriamanitra omaly maraina hoe nisy olona anankiray dia be menimena be foana tonga avy any. Dia zao teny izay fimonomonona mandritra ny ray volona misaora fotsiny. Dia nahavariana izy fa dia vao navadika fisaorana. Tena kaikinao sao dia tokony havadika fisaorana hoe le zavatra hoe. Zao fahendren'ny lanitra zao fisaorana. Vao nisaotra hono io rangahy io dia nanomboka naverin'Andriamanitra daholo ny zavatra tsara teo amin'ny fiainany. Alleluia. Tsy possible ianao azo ny fahendrena tsara avy amin'ilay Andriamanitra tsara mpanao ny tsara raha tsy ianao mihitsy aloha ny manao tsara toetra sy tsara fanahy. Ianao zany aloha ny manao tsara toetra dia mahazo aina ilay fahendrena mivoaka avy any amin'izay dia gaga ianao. Teny zavatra anankiray fotsiny ao an-trano dia mahafinaritra be ny ao an-trano mandritra ny herintaona. Herintaona io zany duren'lizy ohatra. Ohatra zany mba tsy teny hoe adiny ray fa gaga ianao hoe zany hatramin'izay sitrany emba efa nilamina hatramin'izay ty lafiny anankiray ity. Araka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo, zavatra tenenina, ny zavatra trehana. Alleluia. Ho hainao mitaiza ny zanakao eo amin'ny anaran'i Jesosy. Ho hainao mifandray amin'ny vadinao amin'ny anaran'i Jesosy. Ho hainao mifandray amin'ny ray aman-dreninao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Ho hainao miatrika ny ara-bola ao an-tranonao eo amin'ny anaran'i Jesosy. Aza miketrika fisainan'olombelona sy fisainan'ny tany. Miverena amin'ny fahendren'ny lanitra. Inona ny fahendren'ny lanitra? Hozy izy pasteura teo mizara hozy izy. Mizara.
Avereno io mizara. Ny fahendren'ny tany zao dia hoe manaova mampalahelo dia omena. Fa fahendren'ny lanitra tsotra izay, manomeza aloha ianao dia tsoritra. Safidy ianao andro amin'ny maraina. Fa za mahita hoe tahiantsika eto amin'ity toerana ity, amin'ny alalan'ny teny mbola misy mpanompo irahana, mbola misy fahendrena omena, mbola misy fampaherezana, mbola misy fahamarinana omena, mbola misy fantsiana, mbola raha tatsika tena tsisy fifaliana mihitsy ianao any trano any, mbo misy adiny ray mahery azonao mbola hifaliana kely any. Mahatiantoka be ianao raha izay fotsiny hifalianao voaka eto dia hifalio ny zavatra rehetra. Manana Jesosy ianao anie, sa tsy manana? Raha tsy manana dia mijanona vetivety dia ampandraisan'ny pasteura sanatra an' Jesosy vetivety ianao. Tsy olana mihitsy dia hitanao fa feno fifaliana ianao. Tehirizy fifalianao, za manao tare ohatran'io, ngandreo tsy nandray teny. Halleloja. Drentsika hoe ampandraisana ny teny tena fa hoe adivy farina ny fotoana. Satria maninona? Hiatrika ny any an-trano indray, hiatrika ny andavanandro indray, hiatrika ny le teny voarainao entany hoentinao hiatrihana mahana an'le manahirana sy le fitototoana. Verenao ny fahendren'ny lanitra, verenao ny fahendren'ny lanitra. Tanao dia mangatano Andriamanitra Tompo, misafidy manomboka androany ny fahendrenao. Ampio aray ao amin'ny anara-maherin' Jesosy, tsy isaina fahendren'ny tany, ho tonga saina ara-potoana isaina ny fahendrenao, amin'ny alalan'ny fampatsiahivan'ny fanahinao ny teny rehetra izay novakiako anaty Baiboly sy ireny sofiko, ka rehefa handray fanapa-kevitra dia ho fahendren'ny lanitra no napahako-hevitra hanao zavatra, isaina zavatra, hamoaka toetra, hitsikina hanao na inona na inona. Amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Manao ty vavaka anankiray ty. Tompo ampatanjao ny fijeriko vision matanjaka mba ahitako ny vokatry ny zavatra ataoko. Azonareo ve izany vavaka ao ataontsika izany? Ohatra hoe ho raisinao zao ny teny napetrak'Andriamanitra teny ambava-mpanompo'Andriamanitra teo, dia inona ny vokan'izay? Dia ampahitan'Andriamanitra anao. Tsy raisinao fa miandry indray anao raha hariva vao pasteura mitority avy, raha hariva zao tena matsirotsiro kokoa. Dia ho ampahafantara fanamasana hoe tsy nandray ninino, tsy nandray teny indray ianao andro maraina. Tiandray zany tiandray zany dia hosokafa fanamasina sainao. Ianao hankatoa. Sarata vavakao. Raha aminaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta. Aoka tanjaka ny fijery fahitana sy ny vina, vision tsirairay izay manatrika eto amin'ny alalan'ny fampatanjahan'ny fanahinao izany, mba hisokatra hita ny konsekansa na ny vokatry ny zavatra ataony sy ny vokatry ny zavatra tsy ho ataony. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha mahenjy ao raha lehilahy tiava ny vadinareo, ity ianao ho avy ny vokatra, tsy ity ianao ho avy ny vokatra. Dia fanamasina mampatsiaro anao hoe raha vao tsy ity ianao dia reto ny vokatra. Mazaka? Masaha? Fanamasina tsotra fa zany no tenenao ohatr' izany mba ho azonao ilay izy. Azonareo ilay izy? Raha vehivavy manaiky ianao izy vokatra. Tsy manaiky ianao ho avy koa vokatra amin'ny fanandrify amin'izay. Dia fanamasina mampahery anao hoe tsy aloha manaiky dia ilay vokatra tsara mitranka toy izay, hanondrana eto amin'ny décision dia hijaly any amin'ny conséquence. Ahoana izay mpanompo'Andriamanitra? Fahendren'ny tany tsy misy ankoatrany tsy neny fa nenina. Azonareo izy? Sarà zao ny eritreritra hoe mba ho neny amin'izay. Fa tsy neny ilay izy fa nampiany agarana. Isaky miteny sarà hoe neny, dia izy agarana. Nenina. Ary izany nenina izany, mafimafy mitsangana marina fa ny tompo manangana, ny tanany manao câlin, Elia miverina avy any an-danitra, marina daholo izany rehetra izany. Ianao tsy efa nanenina ve? Tsy mafy ve manenina? Any anaty tsy hita izay atao ny nenina. Dia mba tsy hisy nenina, joro tsara mba tsy teny keo mijoro tsara ianao mba tsy hanenina. Fahendren'ny lanitra. Lanitra tsy mampanenina anao. Za zao mahita fa manomboka andro maraina tsisy nenina ratsy zany. Ny anaran'i Jesosy amin'ny fiainanao. Anenina ianao amin'izay tokony hibebahanao eo Andriamanitra, fa tsy ny zavatra ataonao androandro eny ampanenanao, fa izay mety efa nataonao talohany androany no tokony hanenenanao. Fa ny manomboka andro maraina anairan'ny tomponao hoe aza manao an'ity, aza manao an'ry, dia inoako fa tsy hampahory anao intsony. Conseil aza mihaino vaovao be intsony aloha. Verenao amin'izay tenen'Andriamanitra, meno toriteny, mamerena toriteny, mamaky Baiboly indrindra. Samy hafa mihaino toriteny sy mamaky Baiboly. Mila mamaky Baiboly ianao manokana personnellement. Verenao amin'i Jesosy, mifotora amin'izay nolazainy, tandremo amin'ny fiainam-panahinao dia hitahanao Andriamanitra.
Jesosy voatany fiaina tokantrano fahendren'ny lanitra piarinao aminaran'i Jesosy mahita fa endriny teny izay renao ianao manatrika eto amin'ny anaran'i Jesosy. Arao no fahasoavana Andriamanitra no maty izao ary fahasoavana Andriamanitra no maty izao anareo. Amen. Tany Tompo